Velo mpakasitrananao tokolasy sy tokovavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Mitodika eny Tsimbazaza ny mason'ny mpanara-baovao. Tsimbazaza izay lapan'ny antenimieram-pirenena. Iasan'ireo solombavambaoka izay voafalitra ao anatin'ny lalam-panoloenina fa mivory ara-potoana nanomboka tamin'ity volana Mai ity ary amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa dia any ho any amin'ny volana Oktobra, Novambra, Desambra any ho any. Ny antenimieram-pirenena dia manana fahefana izay afaka handinika tsara mikasika indrindra ny tontolon'ny lalàna izay tonga ka dinihana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Mazava ho azy, misy ny volavolan-dalàna izay avy anivon'ny gouvernemanta na ny projet de loi ary misy ny tolo-dalàna izay avy anivon'ireo solombavambaoka no ampidirina ao anatin'izany antenimieram-pirenena izany na proposition de loi. Isika izao dia ao anatin'ny fotoana ny fifidianana ary betsaka ny adefitra izay mandeha amin'ny hanatsarana ny tontolo ny fifidianana. Namepetra izany ny vondrona Eropeana mialoha ny lahy ny Christian Prada izay nanao tombana hiraky ny volona Eropeana manam-pahaizana momba fifidianana teto Madagasikara tamin'ny taondasa. Ary taloha ny lahy ny maso vonivonina Eropeana Andriamatoa Jules Laurent dia ny resaka ihany koa ny mahatsara ny handinihana ny tontolo mahakasika ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara amin'ireo endrin-dalàna izay tokony asi mpanitsiana na asi mpanovana. Izany indray teo no tadiavin'ny fifidianana azonrehetra antoka. Tsarontsika manko fa ny fifidianana tamin'ny 2024 izay nanarahan'ny vonina Eropeana maso dia nametrahan'izy ireo toromarika na recommandation maromaro ny alohan'ny nialany teto Madagasikara. Nitondran'izy ireo fanazavana tamin'ny mpano gazety ny sombitsombony izany toromarika na recommandation hanatsarana ny fifidianana ho avy izany dia izao fifidianana 2024 hiatrehana ny fifidianana filohan'ny Repoblika eto Madagasikara izao. Kanefa amin'ny ankapobeny dia mbola tsy voaray na tsy notanterahana ireo toromarika napetraka izany vonina Eropeana izany izay anisany mpamatsy vola betsaka amin'ny fifidianana ny fandimby teto Madagasikara, indrindra ny fifidianana farany teo. Izany no mahatonga ny adevitra izay resahany vondrona sy ny antoko politika maro samihafa eto amintsika ny amin'ny hoe manana fotoana amin'izao fivoriany ny antenimera na ny antenimieram-pirenena na ny antenimieran-doholona izao handinihana manokana ny raharaham-pifidianana amin'ny alalan'ny lalàna mifehy ny fifidianana 2024 tsipika aotraotra 9. Raha ny fantatra dia efa nampiditra ny fomba fijeriny amin'ny fanatevenana na fanatsarana na fanamboarana indray ireo mpandrafitra izany senifoibe izany ny solombavambaoka vitsivitsy izay tarehan'Andriamatoa Roland Ratsiraka sy ireo vondrona tsy miankina ary misy ihany koa avy amina volana antoko politika hafa izany. Ho any antoko tiako Madagasikara ihany koa dia efa nandroso sosokevitra ny amin'ny fanitsiana an'ireo andalana vitsivitsy ao anatin'izany lalàna-pifidianana izany mandritra ity fivoriany ny antenimieram-pirenena ity. Izany hoe ny tena fotom-pifidianana mihitsiny no nitondran'izy ireo fanitsiana vitsivitsy ary niezahana ho ampidirina teo anivon'ny antenimieram-pirenena mba ho dinihana. Roa izany izany resahantsika izany, iray dia mikasika indrindra ny fanitsiana ny rafitra eo anivon'ny senifoibe ary ny faharoa dia ireo foto-dalàna samihafa voasoratra ao anatin'ilay lalàm-pifidianana. Fahafahatelo, raha ny vaovao tamin'ity androany ity ihany koa dia mihetsika ihany koa ny fiarahamonim-pirenena izay nitondra ny sosokeviny amin'ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana amin'ny alalan'ny hetsika roy izay hitambaran'ireo fiarahamonim-pirenena samihafa eto Madagasikara. Rehefa avy niazo anseny dia nankeny amin'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza izy ireo nitondra izany volavolam-pantsiana avy amin'izy ireo izay ary atolotra dia solombavambaoka. Fa ny telon'izay ary tsaroantsika tsara ny adefitra fanefana fa efa lasa aloha ny antso nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny Transparency International eto Madagasikara ny amin'ny hoe fotoana hanararaotana ny amin'ny tokony handinihana ao anatin'ny lahadiniky ny antenimieram-pirenena ny amin'ny
fitsirihana ny vola ampiasain'ny kandida sy ny vola ampiasain'ny antoko politika amin'ny fifidianana zay ho avy izao. Ireny rehetra ireny dia entina hilazana amintsika fa mifantoka ary te hikaroka lalana madio hanatsarana an'izany fifidianana ho avy izany ny mpanao politika, ny volana politika hatramin'ireo fiarahamonina sivily, indrindra ny sehatra iraisam-pirenena zay namatsy vola zany fifidianana zany ny taona 2024. Miankina amin'ity lalam-pifidianana sy ireo fanovana vitsivitsy izay hangatahan'ireo solomahoaka sy fiarahamonina sivily ireo zany ny ho taratry ny fifidianana ho avy eo, raha toa ka hanome baiko ho an'ireo solomahoaka n'izy ireo zay voatondro fa maro anisa ao anatin'izany antenimieram-pirenena izany ka hieno ary hiara idinika zay mahasoa an'izany fifidianana ho avy izany ka tsy hanao rano araraka andamosiny ganagana amin'ireo volavolana lalàna zay hangatahana asy-pantsina amin'ity fivoriana ity. Mino isika fa solombavam-bahoaka mahay mijery mandinika no avin'ny firenena no solombavam-bahoaka misy ao amin'ny antenimieram-pirenena, ka tsy hanavaka antoko na fiaviana na heritreritra rarahana kandida avy amin'ny zatsy na izaro amin'ny raharam-pifidianana ho avy eo fa tena hifantoka amin'ny raharam-pirenena tokoa. Mila tsy haivina ve fa ny 2024 nahatonga ny hetsiky ny solombavambahoaka ny volana aprily dia vokatry ny raharam-pifidianana zay tokony ho tanterahany Madagasikara. Tsy nafaly amina solombavambahoaka maromaro manko ny saika hikitiana amina lalam-pifidianana tao amin'izany antenimieram-pirenena izany ka nitondran'izy ireo ny ady hevitra teny akanja rehefa avy nitabataba tao amin'ny nampan'ny antenimieram-pirenena sy tamin'ny aina aman-jery ireo solombavambahoaka nitambatra tamin'izany fotoan'andro izany. Iny avy eo no nitarika ny ady hevitra na ahafahana nanitsy sy nanatsara ny tontolo-pifidianana 2024. Naninona ny vita tamin'izany fotoan'andro izany na ina mpandefitra ny ampo ny rehetra maninona ny tsy ho azo atao zany amin'ity fifidianana 2024 ity, indrindra moa fa misy tranga vaovao tao aorinan' zany fanatsarana ny tontolo-pifidianana 2024 izany, tranga nateraky ny toromarika na recommandation zay napetraky ny von'ny Europeana. Fa tranga ihany koa tao aoriana ny filazana nataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hanomezana fahefana ireo diaspora, zany hoe ireo malagasy any ampitan-dranomasina hifidy indray amin'ity fifidianana ho avy ity, sy ireo voafonja ny eritreretina fa mbola afaka manefa ny adidiny raha toa ka mbola tsy raikitra ny didy zay aminjana azy. Mitaky lalàna-pifidianana vaovao ary mitaky fandamina pifidianana ekeny rehetra izany fa tsy hoe tenitenenina fotsiny amin'izao. Tsy zavatra mandeha ho azy manko raha toa ka vitany vava sy ny fanambarana zay ataona mpitondra fanjakana fotsiny fa tsy maintsy ampanarahana araky ny lalàna avokoa. Zany no atao hoe fanjakana tandalàna ary ny ahafahana mikaroka fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika tony ihany koa dia fananana lalam-pifidianana ekeny rehetra mba hizorana amina fifidianana zay mitondra fangararana sy mitondra fitoniana. Ny vonona politika enotsika eto dia efa nitondra ny etaetan'izy ireo ny amin'ny tokony hanitsina izany lalam-pifidianana izany, fantsina mitondra makany amin'ny fanatsarana fa tsy fantsina mitondra makany amin'ny fanapotehana na korotana politika. Tsy izay no tanjona fa tena fanatsarana ny fifidianana ho avy enotsika ao anatina minitra vitsy. Mitaky hatrany ankoa isika ny fanavoaizana tanteraka ny CENI na le fantatsika tsara fa tsy indépendant io CENI sy ny ACC mba tsy ho tonga am'le hoe azo raisina fa tsy mitombona, tsy avoantsika tsony reny a samina reo mailo na izany na tsy zany koa ny zavatra rehetra miankina amin'ny fanaovana amendement ny code électoral satria code électoral io tsy mazava indrindra fa nifirafitry ny CENI. Maro zavatra samihafa mbola tsy mitomombona ka mbola isy démarche zay ataonay. Miazakazaka araka izany ny fivoarany raharaha anampitsofina ary hiny mikipy manoloana an'izay
fanatsarana tokony atao zay ve ny fitondram-panjakana. Varavarana azo isorana ho am'izay fitoniana izany raha teo ihany ko ny fivoriana ny teny meram-pirenena am'izao fotoana izao, ka fanararoatra raha toka misy zay tokony ahitsy izay. Zany raha teo koa no antom-pisian'ny fivoriana satria fandiniana ny teti-bolam-panjakana zay hitondrana fanitsiana na loi de finance rectificative. Ity lalam-pifidianana ho an'izay mahasoa ny firenena ka ny fananana zay toe-po mandinika lalina mijery lavitra ny ho avin'ny taranaka sy ny firenena zay, ary misoroka zay azo soroana ateraky ny krizy ara-pifidianana, izany no fandrendretra. Zany zava-misy, zany malaza, makasetraka tokola, makatelina tokovavy.